Tapako fatia ianao Jesosy, sina mindranao fo. Kuintimi ture tuzao, mamali yantsuna. Tapako fatia ianao Jesosy, sina mindranao fo. Kuintimi ture tuzao, famianto ianao e. Ave kasao, mitoera amin'ny fitiavako. Ave kasao, mirosoka matoky. Matetiky masera agnivon'ny fiangonana katolika efa misy fahagagagna maromaro ataondreo olo-tsambatra regny zay vao asandratra ho olo-masiny. Ke azonareo ambara jeudi hoe ino aby ny fahagagagna nataon'ny mon père Alfonso ty? Ankoatr'ireo antsaram-panahy izay nananany dia atao ihany koa ireo fahasoavana azo tamin'ny alalan'ny manokana. Voalohany tamin'izany tamin'ny 7 octobre 2001 izay nanandratana azy olo-tsambatra tamin'ny alalan'ny fahasitranan'ny Gerson Zetsum, zazalahy kely zambianina iray izay efa teo am-bavaon'ny fahafatesana tokoa. Teo amin'ny fotoana izay nakivy tanteraka ny reniny izy no sendra nandalo ry Masera, nandalo tao amin'ny hôpitaly izay nisy azy. Ka Masera Batistina iray, ary nentany ny ilay Masera izy mianaka mba hiara-mivavaka taminy sy nangataka fahasoavana tamin'ny alalan'ny mon père Alfonso. Marina fa tsy katolika reniny Jenson fa adventiste, fa noho ny fitiavany ny zanany dia nataony izay nampanaoviny Masera azy. Dia sitrana soamantsara ilay zaza, ary rehefa natao ny fanadihadiana dia tena fahagagana no nasitranany. Amin'izao indray ny fahagagana nataony ka nahatonga azy hasandratra olo-masina dia ny fahasitranan'ilay Masera Maria Dolcis, izay Masera Batistina, izay 2 volana dans le coma. Voan'ny aneurisme cérébral izy, ary nandritra ny 3 volana dia atao amin'ny hôpitaly. Eto indray ary dia Masera Batistina no nangataka fahasitranana ho an'ity Masera marary ity. Ka sitrana tanteraka ilay Masera tamin'ny 25 octobre 2009. Hatramin'io 2009 io no nanaovan'ny fiangonana fanadihadiana ny fahasitranan'ilay Masera, ka voaporofo ankehitriny ary neken'ny fiangonana ny fahagagana. Ka ny 16 octobre 2016 ho avy izao no ananganan'ny Papa Ray Masina François azy olo-masina ao amin'ny place Saint-Pierre ao Vatican, Roma. Marina etoana moa fa i mon père Alfonso no nanorina ny fikambanandry Masera ny Masindahy Jeanne Baptiste, izay antsointsika hoe Batistina, izay noforoniny tamin'ny 26 septembre 1878. Ny karisma ny fikambanandry Masera ny Batistina izay naoriny mon père Alfonso moa dia ny miaina ny fifandraisana lalina amin'ny Jesosy avy ao Nazareta eo am-panompoana ny madinika sy ny mahantra toy ny nataon'ny Masindahy Jeanne Baptiste izay namboatra ny lalana. Ny toe-panahy manentana ny fikambanana na hoe spiritualité dia fatokisana tanteraka ny fitsimbianan'Andriamanitra, ny fananana zotom-po amonjy fanahy, fitiavana bebe kokoa ny mahantra. Ny fikambanana dia miely amin'ny firenena 40 amin'izao fotoana izao, ka ao anatin'izany Italie, i Amerika, i Brésil, Afrique du Sud, Zambie, Philippines, Canada, Corée, Mexique, Malawi, Chili, Inde, Pologne, Moldavie, Cameroun, ary tonga teto Madagasikara ny fikambanana tamin'ny taona 1998. Diocèse-ny Diego ndraiky diocèse-ny Ambanjafony efa azombava teo Masera, ke aiaby ma diocèse misy anareo a Madagasikara eto, diocèse iasanareo zay?
Miasa amin'ny diocèse 10 izahay eto Madagasikara, dia ao amin'ny diocèse Nambanja, Mahajanga, Antsiranana, Fianaratsoa ary ao Antananarivo. Ka ny voalohany nahatongavan'ny fikambanana teto amin'ny Nositsika dia tao amin'ny diocèse Nambanja, ao Nosy Be Elville, izay tonga tamin'ny 6 juin 1998. Ireo asa ataon'ny fikambanana ao fanofanana ny tanora, izany hoe aspirante, teo anisan'ny fikambanana. Eo ihany koa ny école maternelle sy primaire, ny fanaovana asa pastoraly any ambanivohitra, fikarakarana zaza mahantra, fampianarana katesisy ary mamangy ireo be antitra. Ny toerana faharoa dia tao amin'ny diocèse ny Mahajanga, tamin'ny 27 novembre 1999, izay misy trano roa amin'ny io diocèse io: Maison de formation noviciat, izay mbola fampiofanana ireo tanora ihany, ary koa trano fitaizana zazakambody. Misy école maternelle sy primaire, fanabeazana sy fikarakarana ireo zaza mahantra tsy misy mpiara. Manaraka ny diocèse ny Mahajanga dia ny diocèse ny Antsiranana, izay tonga teto tamin'ny 5 octobre 2007. Hitantsika ao Skama amin'ny toeram-pitiliana na centre de diagnostic ary fampianaran'ireo masera katesisy any amin'ny paroasy. Ny toerana fahaefatra dia amin'ny diocèse ny Fianaratsoa, izay natomboka tamin'ny 15 septembre 2014. Asasahan'ny masera ao ny fampianarana amin'ny école maternelle sy primaire, fitaizana ankizy tsy misy mpià, fanofanana ireo tanora teo anisan'ny mpikambana na ny aspirante. Ary ny toerana fahadimy izay mbola nosokafana tsela teo dia ny diocèse n'Antananarivo tamin'ny 15 septembre 2016. Ao Antananarivo no ahitantsika ny foiben'ny fikambanana eto Madagasikara ary trano fiofanana postulat ary ihany koa pastoraly any amin'ny paroasy. Izay ny eto Madagasikara, fa ny asasahan'ny fikambanana manerana an'izao tontolo izao dia ny fanabeazana sy fampianarana ireo ankizy sy tanora, fikarakarana ny ankizy kambody sy tsy manam-pià, fikarakarana ireo be antitra, fitsaboana ny marary, asa pastoraly any amin'ny fiangonana, fampiatranoina ireo manao fiatahana masina sy la retraite, manao asa fiantrana ara-batana sy ara-panahy, asa misionera, mivelatra amin'izay ilain'ny fiangonana. Somary misy ipodiana koa masera koragna teo igny Antananarivo izay nisokatra farany tamin'ny 15 septembre 2016. Antinetsika fa tsy farany io, mbola hiditra amin'ny diocèse hafa fa atreto aloha izy ny farany. Fa fanontaniana magnitikitiky izany io nagnino izy nisokatra farany ndraiky loso foiben'ny fikambanana Madagasikara eto. Ia, lasa foibe zany Antananarivo satria délégationnay teto Madagasikara zany vao niforona tamin'ny 2015 teo, dia tany Fianaratsoa ny centre. Dia ny Antananarivo centre zany dia nafindranay ao Antananarivo ny délégation eto Madagasikara fa ao anatin'ny province italiana. Dia izy zany ao Antananarivo mba hanamoramora kokoa ny fifandraisana eto Madagasikara. Efa somary lavalava mahakoragna ny fanaovantsika teto igny, ny fotoagna koa mandeha, ke alohan'ny isarahantsika teny fagnintangana avy aminareo masera na avy amin'ny fikambanana zay. Alohan'ny afatra avy aminay angamba dia ny afatra ny mon père Alfonso Maria Fosiko no alefantsika mialoha, izay teny tsy afaka tao ambava ny fanaverimberina, indrindra talohan'ny nahafatesany hoe izaho dia tsy hanadino anareo na oviana na oviana any an-danitra ary hivavaka ho anareo mandrakariva. Noho izany teny izany dia matoky tanteraka izahay masera zanany am-panahy, fa izy mitarika sy miaraka aminay mandrakariva amin'ny fanohizana ny asa fanasoavana izay natombony. Ary ihany koa teny naveriny matetika tamin'ny fahavelony
ny hoe na ny aliko aza dia tiako hanao soa. Koa io teny io no anentananay atsika rehetra mba tsy salasala ny angataka fahasoavana avy amin'ny alalan'ny mon père Alfonso, fa izany hoe ny aliny dia hanao soa naiza naiza raha mbola eto ambonin'ny tany, ary manentana anareo ihany koa izahay maseran'ny Batistina manerana an'izao tontolo izao mba hiara iombavaka aminay amin'ny 16 octobre 2016 io izay fanandratana azy olo-masina, ary enganeny ranombavaky Masindahy Alfonso Maria Fosco hitondra fahasoavana ho antsika rehetra izay miaino izao fandaharana izao sy ho an'ny olombelona rehetra. Fahasoavagna iara-migoka zegny izegny ke ararotigny eto ny magnentana antsika jiaby mba hiara-miombom-bavaka amin'ny agny Roma amin'ny fotoagna io amin'ny daty 16 octobre ke la mesa ho fiombonana amin'izegny dia atao ary amin'ny paroisse Victoire Soamanarivo manomboka amin'ny fitora sasany maraindregny izay ho tarihin'ny vicaire général mon père Jean-Claude Vial. Ke eto koa misaotra anareo masera nitondra ny fagnazavagna jiaby teo regny. Misaotra anareo mpiaino dia misaotra anao ihany koa arina napetrano anay amin'izao fotoana izao. Misaotra antsika naritry ny tandregny zegny koa jusqu'à tamin'ny farany. Fandaharagna ty ny tapitry fa radio fagniry mbola mitohy jusqu'à amin'ny 12 aligny.